indrindra malahelo otsa ny fanahy veriasina ny fanahy maolona satria namono olona ve ny tenako nangalatra ve ny tenako nandratra olona ve ny tenako nanimba fananan'olona ve ny tenako no mahazo azy miatra miatona zay sursis enim-bolana ary mbola nyteneniny hoe afa mbola miatra mandritra ny 5 taona izany zavatra zany dia fanaovana tsinitsinina ny zo maolona ny zo fototra izany niara mahatsapan'izany hoe misy le zo nitsakitsahana ka eto dia manaitsa ny sainy rehetra hoe rary no avy ny azo an'izany fanontaniana ny apetrako ho an'ny olona rehetra tsy amin'ny tenako rery ny ametrahako an'izany fa ny olona zay nanome ny baiko fa za sur fa tsy avy amin'ireo mpitsara ry nahatonga an'izany fa avy amin'ny olona avy any ambony zay tsy fantatsika nanao azy ka apetraka amin'ireo ny fahendrena rehetra fa raha ny tenako moloa zany miakina amin'ireo mpisolo vava zay ny adidy ana ny mahakasika an'izay rehetrarehetra zay dia misaotra ny olona rehetra izay niakipo niaraka taminahy niaraka nalahelo tamiko niaraka nahazo ny vona zay nahazo anahy tsapako fa tsy irery ny tenako tsapako fa manana zoky zany ray aman-dreny mpiara-mianatra izay tsy nikely soroka tsy zay nandany vola makarena nandeha namonjy an'izao didim-pitsarana izao hatrany amin'ny nisamboranaka niarany omby nalahelo tamiko isaorana manokana ireo société civile isan-karazany ireo fikambanana isan-karazany ireo atoko politika isan-karazany zay naneo ny heviny amin'ny fanitsakitsahana ny zo maolona ka eto dia mitodika manokana any amin'ny mpanabe anay zay tsy nikely soroka nanampy tamin'ny fitsaboana ary mbola manampy hatrany zisk'izao satria raha mbola ny tenako androany dia mbola maharary nandeha tany amin'ny hôpitaly mbola nahazo fanafody ary ny ordonnance moa zany izy amin'ny anina iny dia zay zavatra zay dia mbola isaorana hatrany ary hoy izy amin'ny mpiara-mianatra rehetra hoy izy amin'ny mpiara-mianatra rehetra hoe azakivy fa tsy maintsy mandresy ny tolona masina ny tolona masina ny fianarana ary ny tanora no avy ny firenena makasitraka tompolahy makatelina tompovavy valitena avy any atsimo zany hainao ny zavatra ito zay hoe fomba fitenina tanosina maliko azy dia hoe saikeko lahateo zany tsy ekeko diny zao zay zavatra zay zany tsy andro folo andro zay fa dia vanao fampitsarana ambony zay le izy satria ny zavatra nangatana dia fanafahana azy madiodio ka ny sazy tahaka an'ireny fandraisana azy dia sazy ohatrany hoe sarotava mba iarovana le fanjakana mba tsy ho afa-baraka fotsiny satria mitoritory fahatany ka izay mieritreritra foana hatramin'izao hoe na fanjakana izy na iza rehefa manao ny tsy mety tsy tokony arovana hoe na manao fahatany izy dia ampiseho azy fa manao fahatany izy rehefa tsy manao zavatra marina izy tsara dia ampiseho azy fa manao zavatra tsara tsy marina ianao ka raha hoe iarovana fotsiny hoe sarotava ny fanjakana ny zavatra tsy mety satria zay mahita ary nazavaina teo ary mbola veriko ihany tsy nisy olona nitsangana teo anaray azy milaza fa hoe nanao an'izao i Jean Pierre na nandoro na nanompareny na nanonga-panjakana tsy nisy nitsangana teo na iray azy ary tsy nisy porofo nety fampanoavana na dia ray azy manamarina zay satria raha ohatra raha tsika fotsiny zao le hoe napriska ny olona tsy ohatry ny fanjakana na anonga-panjakana tsy nisy ny tena zany mihitsy tsy nahaino an'izany fa zavatra maro dia hoe na ny pankarta fotsiny nataon'ny mpianatra ara dia miseho fa hoe te hianatra izahay fianarana andresana tao fa tsy misy an'izay fa za tsy teny hoe famonoana iny zavatra hafa iny fa ny antony ny tondrana Jean Pierre aty amin'ny fitsarana dia eo amin'ny lalàna
techniquement de mbola mamerina zay fa tsy misy tompoko ny fomba na porofo afahana ilazanako hoe meloko i Jean-Pierre Gano zany a de milaza diny zao zay fa hoe apiakatra fitsarana ambony tsy sagnatry vava tsy mieritreritra akory hoe besandy na besaina zao fa hoe mitady famarinana hitady famarinana satria mbola milaza foana zay eny magaga koa izy le fanjakana ataovany rariny sy ny itsiny de araky ny lalàna sy ny fahamarinana zao vidy marina zao de itsiny ve zao de arary mety ve zao vahoaka rehetrrehetra mihitsy de miara tofoka sy malahelo amin'ny didi-pitsarana tahaka an'izao ka izay ve ny tedavina ka zay ve ny tedavina hoe ny fanjakana ve sa le mpianatra am'izao fotoana zao manao zavatra rehetra zy tsy tiavan'ny fanjakana tsy tiavan'ny olona ny fanjakana ihany manao ny ataony mba ataony zany tsy tiavan'ny olona azy am'izao fotoana zao ka anazy zay a fivina nitrika izy ka bongo masonahany satria ataony zay fomba rehetrrehetra tsy tiavan'ny olona azy anazy zay na misy tsindry bokotra avy eny ambadibadika any mino amin'ny foko sy ny saiko sy ny finoko rehetrarehetra sy mba eritreritry hoe mba fahaizana kely mba nianarako de hoe tsy misy mihitsy izy antony anasazinany olo io na ny fiandrianam-pirenena azy na filaminam-bahoaka na hoe fahamarinana de mitodika dododoly any amin'ny tokony anafahanan'le tovolahy kanefa zao ny zava-misy indrisy zany fiainantsika eto Madagasikara de samy miaiky aloha tsika zao fa de zay zava-misy de ho hitatsika eo ny toeny.